Kasika ny famatsiana herinaratra indray kosa isy ny fanamboarana goavana izay roson'ny orinasa Jirama ao amin'ny Rampitso iteraka fanelingelenana izany ho an'ny mpampiasa herinaratra ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina araka izao fanazavana izao. Ho tapaka ny herinaratra manomboka Rampitso ho Antananarivo sy ny manodidina manomboka amin'ny 5,000 hatramin'ny 10,000 araka ny nambarany Jirama. Anton'izany fahatapahan'ny herinaratra izany ny firosoana amin'ny asa fanamboarana noho ny fahasimban'ny fantsona lehibe iray mamatsy herinaratra ny milina ao Andekaleka. Misy fanamboarana kely moa zany eny Andekaleka, fanamboarana be moa zany fa tsy fanamboarana kely dia hijanona mihitsy zany Andekaleka zany manomboka amin'ny androany alina ka hatramin'ny alahady maraina ka noho izay fanamboarana zay zany dia tapaka zany ny jiro amin'ny quartier sasatsasany zany hoe izy délestage tournant zany ny Rampitso Asabotsy Ariva vao misy ny fanapahana jiro ka manomboka amin'ny 5 eo 5,000 ka hatramin'ny 10,000 eo zany ao anelanelany eo zany misy 10,000 eo anelanelany eo zany misy fahatapahana kely zany eo ka raha izay fahatapahana zay zany no jerena tsy voatery ny tanàna ray manontolo akory no tapaka fa misy partie tapaka fotsiny zany dia mety isy fa fifantibiasana zany atao amin'ny izy dia miangavo moa zany an'ireo mpanjifa lehibe ireo mba tsy hampiasa an'le matanjaka andavanandro fa mba hisoroana an'izay fahatapahana zay zany. Nitondra fanazavana fanampiny mikasika ny faktura ihany koa ny Jirama. Tsy marihana hoe tsy nisy akory ny fampiakarana ny tarifa na ny vidin-jiro sy rano nataon'ny Jirama zany tato ato. Faharoa manarakaraka an'izany matoa zany hoe miakatra ny fakturanao raha ny tokony ho izy zany dia hoe miakatra ny fampiasanao na ny fanjifanao ny jiro sy ny rano teto amin'ny Jirama. Kanefa zany raha ohatra ka misy ny zavatra mifanohitra amin'izay dia tiana marina izahay fa hoe ny zavatry izay voasoratra rehetra ao anatin'ny faktura ny mpanjifa tsirairay avy dia misy fanazavana avokoa ary ny azony nay tsirairay avy azavaina hoe inona no zavatra voasoratra ao anatin'ny faktura. Raha misy ny olana dia manentana ny mpanjifa ny Jirama anatonareo masivoakaiky azy aka fanazavana fanampiny toy izany ihany koa ny dinganarana raha toa ka tsy azo ny faktura iray volana.